Salame! Saika tsy anao ity vidéo ity ihany fa be dia be no manontany anao hoe inona no nataoko mba hampatanjatsaina anahy tamin'ny zavatra niseho tamin'ny menakavy. Amiko manokana ilay olona manontany misy ireo reny misedra olana ohatry anahy manontany solution mba mila solution, fa ny sasany kosa misy an'ilay manatrohatro fotsiny zao dia tsy maninona fa tsy ilaozan'izay olona mpanao an'izany moa ny fiainana, fa ho an'ireo vehivavy misedra olana ohatry anahy zany no nanaovako an'ity vidéo ity. Mety hoe tsy hitovy ny olona rehetra fa ny zavatra niainako no tantaraiko anareo eto. Tena mafy ilay izy tena mafy ary tsy naposiko mihitsy hoe rahatrizay ihany amin'izany fotoana izany dia ho sendran'izany ho maty zanaka zany. Dia mafy ilay izy, tena mafy ary hatramin'izao naiza tany alehako dia mandeha eo amin'ny tarehako, eo amin'ny masoko eo foana ny sary rehetra niainako tany amin'ny hopitaly, ny sary rehetrako tamin'ny fandevenana ny zanako, sary rehetra tamin'izany tomany hoe maty ny zanako. Fa tsy nataoko nankivy izany satria izaho mbola tanora hoy ny manodidina anahy, mbola nanome courage ihany koa ny dokotera dia tsy nataoko nampaniana ilay izy. Ho anahy manokana tsy hoe tena matanjatsaina be fa miezaka ny hatanjatsaina dia be ny zavatra narikorikodia nanomboka hatramin'izay fotoana izay, iray volana izay no nahafaty azy dia tiako no mihira izay zany mba hoe analako an'ilay zavatra ao anaty saiko ao. Fa nefa kosa rehefa hira mampalahelo no mandeha eo dia miverina ihany ilay tambirina rehetra dia mitomany. Za tena tsy miteny mihitsy hoe tsy mahazo mitomany fa tena mitomany rehefa oza hoe ay ok te hitomany dia afaka mitomany, tsy nataoko sakana ho anahy mihitsy ilay izy. Teo ihany koa ny solution anako faharoa indray dia tsy niala lavitra ny vady aman-janako mihitsy nandritra n'izay iray volana izay na 10 minitra fotsiny ary ny vadiko ny tseo dia efa malahelo be dia izany hoe zareo ihany koa zany antony manokana solution ahafahako manarinarydia izy mianaka mety eo foana ho anahy dia manokana fotoana kely ho anahy izay ohatra hoe fampiresadresaka ato an-trano. Tena farak'izay tsy tiako mihitsy ny hoe za irery ny ato an-trano fa lasa mandeha be mihitsy ny saiko. Solution fahatelo nataoko ihany koa narikorikodia dia ny miasa. Tapa-bolana latsaka fotsiny no teto ambony fandriana dia vao nandeha niasa mamanay dia nandeha niasa koa satria raha vao matory fotsiny eo ambony fandriana dia miverina ato an-tsaiko daholo indray ireo zavatra rehetra nahazo anay hatramin'izay. Miasa zany tena zavatra tiako indrindra koa nanomboka tamin'izay fotoana izay satria mandehandeha any dia verivery fa tsy ilaozany hoe eo amin'ny masoko eo foana ilay sary fa mba hafa mihitsy izany ilay hoe misy zavatra herehana hafa ianao toy izay ilay hoe ilay zavatra anankiray iny foana no herehany sainao. Zavatra fahaefatra ihany koa manao izay mahafinaritra anazy henoko hoe inona ny zavatra tena mahafinaritra anahy dia nividividy zavatra zao no tena nahafinaritra anahy hatramin'izay. Izay fotsiny ny tiako hoe mividividy zavatra dia mba mahafinaritra ny saiko izay dia mba verivery dia izay. Dia izay zany tiako tenenina hoe avy amin'ny tenanao ihany no mahatonga anao hatanjatsaina na tsy avy amin'ny tenanao ihany no hahatonga anao lasa izy depression na tsy fa eno ny tenanao dia eno hoe inona ny zavatra mahafinaritra anao dia aseho manodidina anao hoe inona ny zavatra ilainao dia mety foana io. Dia izay ilay izy dia merci beaucoup anareo rehetra izay vao afaka mamaly hoe merci beaucoup anareo rehetra tamin'ny firarian-tsoa sy fankaherezana hatramin'izay fa tena tsapako ny fitiavanareo anahy sy ny fianakaviako moa zany dia mirary soa an'ireo reny rehetra namoy zanaka fa tsy mora ilay izy tena tsy mora fa andao androso foana isika, andao androso foana dia tsy nety rehetra zany atao ohatran'ny hoe inona moa zany hoe lesona atao lesona izay tsy nety rehetra dia fantan'Andriamanitra izay mahasoa antsika rehetra dia manaiky foana moa zany tsika dia izay. Bisous.